Raisina ho tombontsoa sy fifaliana hatrany ny miaona aminao atao anatin'ity fandarana ity ary ao anatin'ilay loha hevitra vaovao izay iarahana indray isika dia ny hoe ny sambatra ao amin'ny bokin'ny apokalipsina, ny hasambarana ao anatin'ny bokin'ny apokalipsia. Dia raisina ho fifaliana ny miantrano aminao arabaina nahatratra an'izao fotoana nandrasana ela izao ary dia faly ihany koa isika mandray ny pasteur Andriampanatiana Fanera hitondra ny toy ny famelabelarana ny ten'Andriamanitra ho antsika. Miarabanao tonga soa indray pasteur. Miaraba namana dinao ary manona ny fiatanam-tompo aminao ihany koa. Ny resantsika teto tamin'ny farany ny hoe ny bokin'ny apokalipsia dia maro ny mihevitra hoe boky mikatona, boky feno tsy ambaratelo sy karazana kôdy isan-karazany, zava-miafina isan-karazany. Kanefa dia nambaran'ny pasteur teto tamin'ny fiaonantsika farany fa misy asambarana mavelatra ao anatin'izany boky izany. Eo am-pitrandrahana izany sika dia manohy ny fandarana androany. Ndao ary pasteur. Enary ndao tonga dia toizantsika izay fampidirana nataonao teo izay namana dinao mahakasika ny bokin'ny apokalipsia hoe boky mirakitra zava-miafina, boky saro-patalina amin'ny alalan'ireo endrika fomba fanehoana zavatra ao amin'ny apokalipsia, biby maro samihafa sy sisa soavaly sy sisa dia makitoky sy andena iray tsika izay tena milaza mazava tsara mihitsy ao amin'ny apokalipsia any fa tsy miafina ary tsy boky mikatona mihitsy ny boky ny apokalipsia fa boky mivelatra, misokatra ary araka n'le hoe anarana hoe apokalipsia dia manala sarona ny zavatra rehetrarehetra. Apokalipsia toko 2:20 no vakitsika. Apokalipsia toko 2:20 ka ny 10:10 dia izao no vaky ny teny. Ary hoy izy tamiko, aza asiana tombo-kase ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity fa antombotra ny andro. Io teniny io zany tena mazava tsara hoe aza asiana tombo-kase ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity, aza asiana tombo-kase, aza idina, aza akatona fa atombotra ny andro. Zany hoe natao isokatra ho an'ny olona rehetra amin'ny andro farany ny boky ny apokalipsia satria atombotra ny andro dia tsy asiana tombo-kase ny boky fa sokafana velarina ny boky ny apokalipsia mba ho fantatra ny zavatra zay reketiny izany boky izany satria ny ten'Andriamanitra dia milaza namana dinao hoe toe-javatra manahoana moa no voalaza ao amin'ny bokin'ny apokalipsia ao zay zavatra iseho amin'ny andro farany. Raha mamakitsika ao amin'ny apokalipsia toko 1 ary ny 1. Apokalipsia toko 1 ka ny 1. Ny fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana ary maniraka ny anjeliny izy hanambara mijaonona mpanompony. Milaza io izy hoe Andriamanitra fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Zavatra izay tsy maintsy ho tonga ho faingana eto amin'ity tany izay misy antsika ity amin'izao andro farany izay iainantsika izao. Amafisiny toko 2:20 zay zavatra izay. Apokalipsia toko 2:20 ka ny 1:20. Ary hoy izy tamiko, matoky sady marina ireo tenin'ireo ary ny tompo Andriamanitry ny fanahin'ny mpaminany naniraka ny anjeliny haneho amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Tsy ilo zany fa io koa le fanazavaintsika tamin'ny fandarana voalohany namana dinao hoe manana rafitra mifandray tendro ny boky ny apokalipsia. Any amin'ny toko 1 dia efa milaza izy ny amin'ny zavatra reketiny zany boky izany dia zavatra izay tsy maintsy ho tonga faingana ary amafisiny araveriny indray any amin'ny toko 2:20 toko farany ao amin'ny boky ny apokalipsia fa nasehon'Andriamanitra ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Ndao mbola aka toko sy andininy anankiray ihany koa tsika zay anamafisatsika an'izay firafitra ny boky ny apokalipsia izay le hoe mifandray tendro zany io zay le izy. Ina moa zany le zavatra zay tsy maintsy ho tonga faingana
zay voalazany bokyny apokalipsy dia mazava ho azy fa ny fiafian'i Jesosy apokalipsy toko voalohany iny andininy fafito apokalipsy toko voalohany ka ny andininy fafito zao nivaky ny teny indro izy avy amin'ny raona ary ny maso rehetra hita azy na de zay nandefina azy aza ary hitomany aza ny firenena rehetra ambonin'ny tany eny amen. Indro izy avy amin'ny raona ary maso rehetra ahita azy. Fiavian'i Jesosy zay le zavatra zay tsy maintsy ho tonga faingana fanambarana zay omen'Andriamanitra ny mpanompony mba ho aseho ny zavatra tsy maintsy ho tonga faingana fiavian'i Jesosy. Indro izy avy amin'ny raona. De ndao ho jerevantsika indray any amin'ny toko farany ao amin'ny apokalipsy hoe amafisina ve zay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana izay de tsy na fa ny fiavian'i Jesosy. Apokalipsy toko 2 nandeo vakitsika dia ny andininy 20. Apokalipsy toko 2 ka ny andininy 20. Hoy izay manambara reo zavatra ireo, eny afanganao amen avy Jesosy tompo. Hoy izay manambara n'ireo zavatra ireo, afanganao eny amen. Zay le hoe firafitra mifandray tendro. Ohatra ihany moa zay raisitsika teo zay namanatinao fa maro mihitsy zany tena maro izy io fa raisitsika zany lay toko voalohany sy le toko 2. Zavatra voalaza tamin'ny toko voalohany dia averina amin'ny toko 2. Zay le firafitra mifandray tendro fa andaotsika hiditra amin'ilay fahasambarana na lay ireo sambatra voalaza amin'ny bokyny apokalipsy zay efa nilazaina ihany ty tamin'ny fandarana tamin'ny voalohany naminatonony hoe ndraindray takona ao ambadika ny afatra hafa zay voarakitra amin'ny bokyny apokalipsy makasika an'ilay sambatra. Vao maheno fotsiny sika hoe bokyny apokalipsy dia tonga de ao an-tsaina avetrany hoe faminaniana ny amin'ny andro farany, ny amin'ny loza fito farany, ny amin'ny ny ady aramagedona, ny amin'ny zavatra maro samihafa sady zay dia takona ao ambadika n'ireny toe-javatra ireny le hoe sambatra. Kanefa ny anomboan'ny fanambarana eto zany dia tsindrina tsara mihitsy ny anomboan'Andriamanitra ny fanambarana zay nomeny amin'ny mpanompony sambatra no anomboany azy. Apokalipsy toko voalohany andininy 3. Efa mifakitsika io hoe sambatra zay mamaky sy miaino ny tenyty faminaneny ety ka mitandrina zay voasoratra ao anatiny fahatongotra ny andro. Zay ny anomboan'ny fanambarana. Dikan'izay ny bokyny apokalipsy zany dia voafe ao anatin'ireo sambatra anaky 7 ireo. Efa nolazaina tamintsika ihany koa fa misy 7 ireo sambatra ao amin'ny bokyny apokalipsy. De voafe ao anatin'ireo sambatra 7 ireo zany ny afatra sy ny fanambarana voarakitra ao amin'ny bokyny apokalipsy. De ndao jerevantsika lay sambatra voalohany any. Ny anomboany azy de hoe sambatra zay mamaky sy miaino ny tenin'ny faminaniana ka mitandrina zay voasoratra ao anatiny. Zay lo tsara atombony amin'ny tenin'ny faminaniana. Sambatra zay mamaky ny tenin'ny faminaniana, miaino ny tenin'ny faminaniana, mitandrina ny tenin'ny faminaniana. Ary tena normal be izy satria hanao fanambarana, hanome fanambarana ho an'ny olona amin'ny andro farany Andriamanitra. Ka raha hanome fanambarana Andriamanitra dia ny tokony atao voalohany indrindra mamaky, miaino de mitandrina an'ilay fanambarana, le teny faminaniana zay ataon'Andriamanitra. Zay le izy, zay mahatonga le hoe atomboka amin'ny sambatra zay mamaky sy miaino lay sambatra. Fa mahafinaritra namanadinao mifandray tendro izy io. De any amin'ny toko farany zay mahafinaritra zay lo tsara any amin'ny toko voalohany dia io sambatra io no anomboana azy mamaky sy miaino teny faminaniana. Fa any amin'ny toko farany dia averin'Andriamanitra indray io sambatra io. Toko 2 ary ny andininy 7. Apokalipsy toko 2 ka ny andininy 7. De zao ny voalaza.
ary indro afaingana sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Zay averiny indray lay izy ary amafisiny le tontolo-kevitra zay ilazana an'le izy any amin'ny toko voalohany dia miteny izy aloha hoe sambatra zay mamaky sy miaino ny teny ty faminanena ty fa tombotra ny andro. De ao amin'ny andininy ao ambany ao am'le toko andininy fafito de miteny am'izay izy hoe indro afainganao, indro izy avy am'rahany. Zay zany lay teny faminaniana. De sambatra zay mamaky sy miaino ary mitandrina an'le teny faminaniana. Fa na mitoko 2 andininy fafito tonga de nampiarahana am'izay le izy. Indro ho afainganao ho Jesosy. Sambatra zay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. Zay ny le teneko anao hoe ny toe-javatra rehetra na ny reo faminaniana voarakitra amin'ny bokin'ny apokalypsy dia aonareo zany mifantoka voasarony reo sambatra anankifito. Reo sambatra anankifito. Zay zany le endrika an'le izy. De ndao amafitsika kely zany hoe inona ny tena tiany Andriamanitra ambara am'le hoe sambatra zay mamaky mitandrina ny tenin'ny faminaniana. Zay zany no voalohany mila petraka tsara satria zavatra tena ara-dalàna be zany. Rehefa tsy mamaky le tenin'ny faminaniana isika, tsy miaino ny tenin'ny faminaniana, tsy mitandrina le tenin'ny faminaniana di very le fahasambarana. Ary tsisy fiatrakana amintsika lay zavatra ambaran'Andriamanitra amin'ny bokin'ny apokalypsy. Zay ne le tena loza amin'le izy. Satria Andriamanitra dia manana fanambarana zay omena atsika, omena amin'ny fiangonana ao amin'ny bokin'ny apokalypsy dia ny zavatra voalohany ilaina avy amintsika zany dia ny mamaky, de miaino, de mitandrina. Ary ny ten'Andriamanitra moa zany any amin'ny boky hafa dia manamafy an'izay ten'Andriamanitra. Ohatra hoe Jaona 7:10 de milaza ny ten'Andriamanitra hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Ny teninao no fahamarinana. De amafisiny Jesosy io amin'ny Jaona 5:10 de milaza keo Jesosy hoe dinionareo ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay ary ireny no manambara. Zay tsara zao io Jaona 5:10 io dinio ny soratra masina no izy fa ireny no manambara ao Jesosy. De any amin'ny apokalypsy inona moa ny hevitra le apokalypsy? Fanambarana. De io le vakitsika tamin'ny fanarana voalohany, le andiny voalohany, fizateny voalohany amin'ny andiny voalohany de hoe ny fanambarany Jesosy Kristy. Ireny manambara ao Jesosy. Apokalypsy fanambarany Jesosy Kristy. De izy Jesosy any amin'le Jaona 5:10 dinio le soratra masina, dinio le tenin'ny faminaniana, dinio le fanambarana. Dinio le fanambarana. Vakio le fanambarana, enoy le fanambarana, tandremo le fanambarana. Fa ireny manambara. Sady fanambarana le izy no manambarany Jesosy ihany keo. Ka zay le apokalypsy fanambarany Jesosy Kristy. Manambarany Jesosy no fanambarana avy amin'ny Jesosy, omeny Jesosy. De ny fihetsika tokony ataotsika mamaky, miaino, tandrina, mandinika. Zay mahatonga le hoe io sambatra voalohany io no anomboan'Andriamanitra azy. Sambatra zay mamaky, miaino, ny teny faminaniana ka mitandrina zay voasoratra ao anatiny. De averina ary amafisiny any amin'ny toko farany ilay izy de hoe ho afainganao Jesosy le manao le fanambarana, Jesosy manao le fanambarana, ho afainganao sambatra zay mitandrina ny teny ato amin'ity faminaniana ity. Amaky toko sy andiny ray tsika naminadinao apokalypsy toko 2 dia vakitsika ny andininy 19. Apokalypsy toko 2 ka ny andininy 19. Zao ny vakanteny: izaho Jesosy naniraka ny anjeliko hanambara aminareo ireo zavatra ireo an'ny fiangonana. Izaho no solofo sy taranaki Davida, ny kintana mamirapiratra fitarikandro. Jereo zany zao hoe any am'le toko voalohany andeha voalohany izy de fanambarany Jesosy Kristy zay nomen'Andriamanitra azy
mba asehony Amin'ny amin'ny mpanompony zay zavatra tsy maintsy ho tonga fiainana. De naniraka ny anjeliny izy hanambara amin'ny jaona. De amafisiny mantsy zay eo amin'ny toko 2:21 amafisiny zay le hoe Andriamanitra naniraka ny anjeliny. Ao vakio kelany. Apokalipsy 2:21 ary hoy izy tamiko mahatoky sady marina ireo teny ireo. Ary ny tompo Andriamanitra ny fanahy ny mpaminany naniraka ny anjeliny haneo amin'ny mpanompony zay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Tsy tsara mametraka tsara izy manamafy foana zany tsika mahakasika an'le sambatra man zao ny jereo atsika le sambatra voalohany zany le hevitra finosin'le sambatra voalohany zay mifandray tendro le izy dia sambatra zay mamaky miaino mitandrina ny teny ny faminaniny. Apetraka mihitsy zany zay voalohany zay aloha satria zay ny fototry ny zavatra rehetrarehetra. Fa tsisy dikany zany io raha tsy mipetraka io sambatra voalohany io hoe mamaky mandinika miaino ary mitandrina n'lay teny le fanambarana zay omen'Andriamanitra. De ao amin'ny 2:2 de ozy izy hoy izy tamiko mahatoky sy marina ireo teny ireo. Mahatoky sy marina ireo teny ireo. Ary ny tompo Andriamanitra ny fanahy ny mpaminany naniraka ny anjeliny haneo amin'ny mpanompony zay zavatra tsy maintsy tonga faingana. Fa ao amin'ny 2:40 le vakinao teo namana dinao de Jesosy mihitsy no miteny. De ozy izy Jesosy izao Jesosy naniraka ny anjeliko hanambara aminareo ireo zavatra ireo ho an'ny fiangonana. Jesosy mihitsy zany eto no miteny hoe za Jesosy mihitsy ozy izy no maniraka ny anjeliko hanambara aminareo ireo zavatra ireo. Raha ny tena marina misy hevitra lehibe finosin'le izy moa zany fa tsy tena hidirantsika lalina fa raisina kely fotsiny hoe eto izy de milaza amin'ny toko voalohany izy de hoe fanambaran' Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy. Jereo tsara nomen'Andriamanitra azy. Nomen'Andriamanitra ny Jesosy zany le izy nomen'Andriamanitra azy mba asehony amin'ny mpanompony zay. Ao amin'ny toko 2:21 izy de hoe ary ny tompo Andriamanitry ny fanahy mpaminany naniraka ny anjeliny hanambara sady zay haneo amin'ny mpanompony. Andriamanitry ny mpaminany fanahy mpaminany zay ny ilazana azy eo naniraka ny anjeliny. De ao amin'ny 2:40 am'izay izy toko 2:20 de milaza Jesosy izaho Jesosy naniraka ny anjely hanambara ireo aminareo zavatra ireo. Io zany namanatinao de azontsika raisina fotsiny hoe Jesosy mihitsy anie ny tena fototry zay le hoe ny apokalipsia dia fanambaran' Jesosy. Tsy hoe Jesosy zany nomenan' Jesosy aloha izy de avy eo Jesosy maniraka ny aonareo zany tsy hoe Jesosy eo anelanelana eo anelanelan'Andriamanitra sy ny anjely de avy eo zay vao jaona mpanompony fa Jesosy mihitsy no tompon'le fanambarana. Jesosy mihitsy ny tompon'ny fanambarana Jesosy izy ny tompon'le fanambarana de izy no maniraka ny anjeliny hanambara amin'ny jaona lay zavatra zay tiana ambara. Mampiseho zany tompoko io moa zany ady hevitra be namanatinao fa amin'ny apokalipsia zany no ahitantsika zay le hoe fanambaran' Jesosy manambaran' Jesosy ny boky ny apokalipsia hoe iza moa Jesosy. De ao no ahafantarantsika marina an' Jesosy. De io zany raha resika am'ireo toko sy andinina vitsy ireo fotsiny de efa milaza mazava tsara fa Jesosy Andriamanitry ny fanahy ny mpaminany. Ary Jaona rehefa niseho Jesosy ao amin'ny toko voalohany milaza momba Jesosy mantsy izy ao amin'ny toko voalohany ao manomboka ny 17 mahakasika ny Jesosy hoe ary raha nijery aho izy de teo ampovoan'ny fanaovan-jiro nisy anankiray tahaka ny zanak'olona ny akanjo lava sy ny sisa Jesosy ny tiany lazaina eo. De rehefa tonga teo rehefa niseho Jesosy de nataony Jaona ny ankohaka 17. Ary raha nahita azy aho de laviny ankohaka tahaka maty teo amin'ny tongony. Rehefa nahita
any jesosy de any amy toko fa 20 mivelona ihany ko zay zavatra zay rehefa naseho an'le anjely tamy jauna reo zavatra zay tsy maintsy ho tonga faingana sy sisa dia nyankohaka any ko jauna lavy ny ankohaka teo anatrehan'ny anjely izy tam'izay fotoan'zay ao amin'ny andin'ny fahena sy ny andifa valo sy ny fahasivy ny tena milazan'zay satsyzay izao jauna zao izy raha naresina hita ireo zavatra reo ary rehefa naresina hita ao de ny ankohaka hivavaka teo anylohan'ny tongotra ilay anjely de nyteny le anjely tandremo aza manao zao naman'ny mpanomponao namanao ihany aho zizy sy ny sisa Andriamanitra ihany no ivavao Andriamanitra ihany no ivavao any am'le toko voalohany tsy nanda mihitsy Jesosy rehefa niankohaka teo anoloany jauna tahaka maty tsy nanda mihitsy izy aza manao an'izao fa ary amy toko faha 20 niankohaka teo amin'le anjely jauna tonga de nanda le anjely aza manao an'izao za naman'ny mpanompo namanao ihany Andriamanitra ihany no ivavao Andriamanitra ihany no mendrika ankofana zay dikan'zay hitanao namana dinao fanambarana anisan'ny fanambarana lehibe zay finosin'ny boky ny apokalipsy mahakasika ny mahandriamanitra any Jesosy anisan'ny zavatra iadina hevitra be zany am'izao fotoana zao eo anivon'ny fivavahana hoe Jesosy tsy Andriamanitra Jesosy tsy azo ankofana ary misy moa zany mampianatra hoe rehefa mivavaka dia tsy amy Jesosy fa amin'Andriamanitra no mivavaka fa Jesosy Andriamanitra ne Jesosy Andriamanitra izy de azo iankofana izy ary azo ivavahana izy sady zay porofony apokalipsy zany zavatra zany ary mbola azo idirana lalindala moa zany zavatra zany mahakasika ny mahandriamanitra Jesosy ao amin'ny bokyny apokalipsy ary anisan'izay ohatra hoe miteny izy hoe izao ny alfa toko voalohany andiny fahavalo izao no alfa sy omega hony tompo Andriamanitra dia ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy de ny tsy to zay le ankehitriny taloha de no ho avy zany hoe mandrak'izay ny dikany éternel de mahitsy sika tompo any amin'ny exodosy toko faha 7 sy ny 5 rehefa niseho tamin'ny Mosesy Andriamanitra dia nanonona ny anarany Andriamanitra tamin'ny Mosesy dia voalaza ny ten'Andriamanitra any amin'izay exodosy toko faha 7 sy 5 zay de ozy izy Andriamanitra tamin'ny Mosesy izao zay izy hatrizay io alfa sy omega lay taloha ankehitriny ary no avy izy nefa lazainy ato amin'ny apokalipsy Jesosy ny lazainy ia mahafinaritra le fizoin-kevitra sehoan'ny paster ary manampy atsika be lehibe atakatra n'izany hoe iza moa i Jesosy zay nge no tsy ambaratena le fahasambarana fonosin'ny apokalipsy ny mahafantatra an' Jesosy dia fahasambarana ho antsika sy antoka ho antsika ao anatin'izay rehetra izay ary mahafinaritra misy le fanambarana teo hoe rehefa milaza Jesosy amin'iny fahavalo dia mbola amafisiny hoe dia ny tsitoa izay voambolana anarana mahasarotiny jiosy mihitsy tamin'ny fotoan'androny ampiasain' Jesosy hoe izao alfa omega hoy ny tompo Andriamanitra lay ankehitriny sy taloha ro avy dia ny tsito satry foana mbola hiafiketo paster fa ny fotoana manapetra ndao ary faraparana ny fandarana ro anty de ampitsidika ihany koa tsika ny loha hevitra ho jerena amin'ny sambatra manaraka amin'ny fiaonana amin'ny pietsery ny fandarana eny azy ndao fidintsika zany lay ty fizarana faro ty raha ny tena marina namana dinao fizarana ray ihany le izy satria ny hevitra finosin'le sambatra anankiroa raha ihany ny hevitra finosiny de le sambatra any amin'ny toko voalohany andeha fahatelo sambatra zay mamaky sy miaino ary mitandrina ny teny ty faminanena ty fa atombotra ny andro zay mifandray any amin'ny apokalipsy toko faha 20 andeha fafito indro amin'ny fainganao
sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminany tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity raha ihany zavatra finosinaisy ireo zay zany le rafitra mpifandray tendro toko sy andiny roa misy azy fa zavatra ray ihany no ambarany zay mahatonga anany teny tamin'ny voalohany hoe le sambatra ao amin'ny apokalipsy ny hevitra finosiny anankefatra ny hevitra voalohany zany zao ity le jerevantsika ity sambatra zay mamaky tandrina tenin'ny faminaniana zay ny hevitra voalohany fa mbola misy hevitra faharoa zay hevitra faharoa sy fahatelo sy fahaefatra zay lazain'le sambatra mifandray tendro daholo izy ireo fa ny amin'ny tinantsika azy namana dino zay tena fototra satria ho andinika an'le sambatra hafatsika aorinan'izao dia mifototra amin'ity zavatra anankiray ity ao amin'lay roambiroapolo andininy fito no milaza azy avy antsika lisy apokalipsy toko roambiroapolo ka ny andininy fahafito zao ny vaky ny teny ary indro avy faingana sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity zay jelo tsara indro ahafainganao zay no manomboan'i Jesosy azy dia miteny amin'izay hoe sambatra zay mitandrina tenin'ny faminaniana dika zay namana teny eo dia zao ireo sambatra anankifito ireo dia mifototra amin'ny fanambarana ataon'i Jesosy dia le fanambarana ataon'i Jesosy ho ahafainganao dia andinika an'izy ireo tsika tena mahafinaritra mandinika an'io fa io zany no fototra n'ilay fanambarana ho ahafainganao Jesosy sambatra raha mamaky ny teny faminaniana ianao ho ahafainganao sambatra ianao raha mitandrina n'le teny faminaniana dia ho avy indray ny sambatra manaraka ho ahafainganao sambatra ianao raha maty eo amin'ny tompo momba maty no sambatra manaraka io mantsy ireo maty ao amin'ny tompo ho ahafainganao Jesosy sambatra raha maty ao amin'ny tompo ianao mahaliana koa io fantika zay dia zao ho avy ny tena fanambarana tiany Jesosy omenantsika zany ao amin'ny bokyny apokalipsy ary ifantohan'ny fanambarana rehetra sy ny faminaniana rehetra ao amin'ny bokyny apokalipsy dia ny fiavian'i Jesosy ary zay mahatonga an'i Jesosy mamarana amin'ny bokyny apokalipsy amin'le hoe indro hoy izay manambara ireo zavatra ireo andiny faharoa amby roapolo no mamarana azy andiny faharoa polo sy raika amby roapolo hoy izay manambara ireo zavatra ireo eny ahafainganao amenina avia Jesosy tompo ho amin'ny olona masina ny fahasoavan'i Jesosy tompo amen zay namarana Jesosy ny apokalipsy ho ahafainganao dia zay le fanambarana tompoko zay misokatra fa tsy mikatona tsy nasiana tombokase fa mivelatra ho an'ny olona rehetra izany fanambarana izany dia amin'ity raha fitiana zany le sambatra voalohany ho ahafaingan Jesosy sambatra ianao raha mamaky miaina ary mitandrina ny tenin'ny faminaniana zay zany le izy dia afatra ao antsika tompoko ho ahafaingan Jesosy raha fomba avy teo moa zany efa kaiky Jesosy efa tena kely sisy izy ty dina moa zany tokony atao raha efa kaiky marina Jesosy mamaky miaino tandrina teny faminaniana zay ne ny tokony atao fa tsy hoe ho avy Jesosy dia inona moa zany natao dia andaotsika sisisy fa zay le afatra ne ho ahafainganao Jesosy sambatra ianao raha mamaky mitandrina ny tenin'ny faminaniana eny ary feno ny afatra minao fa maniry ny ho sambatra sika rehetra ndao entina mbavaka indray ary zany loha hevitra manandanja zay amin'ny paster vavantsika ary raina izay ny an-danitro ho ahafaingana ianao ary fanambarana izay omenao an'ny fiangonana ho an'ny olona rehetra amin'izao andro faran'izao satria efa tongotra ny andro dia laza aminay ianao ny tokony ataonay ankehitriny ny mamaky miaino mitandrina ny teny faminaniana ny teninao ny fahamarinana mitandrina ny fanambarana zay omenao Jesosy voarakitra ao amin'izany teninao zany dia soratra masina
dia ampio izay tsirairay avy mba ho mpamaky izany teny faminaneny zany ho azoto iainy satria miteny aminay amin'ny alalan'izany fiteny faminaneny zany ianao dia soratra masina ary hitandrina iaina arak'izany teny faminaneny zany ihany ko dia ho tanteraka ny fahasambaranay satria ho afaingana ianao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary dia mankasitraka mankatelina tamin'ny faharetanao nanaraka ny fandaharana inoko fa mahalinanao ny toen'ity sambatra izay fonosiny ny bokin'ny apokalipsy ity mbola vonon'ny pasteur André Paratina Fanera izay tolorantsika fisaorana ankasana koa ireo namana teknisianina izay nifanaretsaka ny fanometanana nantotosan'ny fiaonantsika manam-pijery manam-piteny tompoklasy tompokavy.